Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray ny tenako ary faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fifankahitantsika atao anatin'ity tambatsotra ity. Tononona amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Aniotsika dia hijery loha-hevitra anankiray vaovao indray itondran-tsika famakafakana sy fandiniana araka ny sitrapon'Andriamanitra foana hoentintsika manomana ny toe-po sy ny toe-panahintsika ao anatin'izay hoe mandrato fahalalana. Ny sitrapon'Andriamanitra miainga amin'ny herin'ny filazantsara sy izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly izay. Dia ny loha-hevitra izay ho fakafaka isika sy ho dinidiniantsika itondrantsika fanazavana tsotsotra ny indray dia ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Dia ilay tapany manomboka amin'ny andininy fahavalo no jerentsika fa tsy ilay tapany fahagagan'ny Elisa tamin'ilay lela-pamaky latsaka tao anatin'ny renirano Zatovo anankiray. Tsy izay, tsy ny amin'izay fahagagana izay no tondrantsika famakafakana ato, fa ny amin'ilay tapany faharoa dia ny amin'ny tantaran'ny Mpanjakan'ny Isiraely, ny Mpanjakan'ny Siriana, Elisa mpaminany ary ny mpanompony Gehazy. Tsy voasoratra mazava tsara atao amin'ity tapany faharoa ity hoe iza no anaran'ny mpanompony fa rehefa mandalina isika ny toko sy andiny ny ao aloha rehetra dia voasoratra mazava eny fa na ao aoriana ary voatonona ny anarany hoe iza ity mpanompo miaraka miakosite any Elisa mpaminany ity dia tsy iza akory fa i Gehazy. Dia mazava ho azy ao anatin'ny contexte hoe vahoaka Hebreo, préfiguration ny fiangonana izasy anao ireo rehetra manolo-tena izany anaika sy hoe hiditra ao anatin'izay faribolana hoe anara-dian'i Jesosy hiditra ny fankatoavana ao anatin'ny aliansa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miditra ao anatin'ny tontolo ny kirakirana izay hoe zava-panahy miainga amin'ny herin'ny filazantsara sy ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra izay. Isan'izany izao ataontsika izao. Fiadanana mamerina manona ny fiadanana amintsika rehetra. Vavaka isika ho sitrapon'Andriamanitra tsotoa sy Jesosy Kristy zanany vavaka isika. Sotranao zany masina tsotoa ary mbola afaka hitondra ny famakafakana tsotsotra indray anio ahafahanay maka lesona ho sitraponao ary indrindra tompo mba hahafahanay manomana ny toe-po sy ny toe-panahinay, hoentinay miatrika ny fiainanay andavanandro ary tsy hoe ny fiainanay andavanandro ihany fa hoentinay mibanjina ilay fiainana mandrakizay. Izay ny tena zava-dehibe. Misaotra Jesosy Kristy fa niosotrao ny toe-po maharitra manantena mino ao anatin'ny hoe fanaovana ny sitraponao dia mbola ianao no miazona an'izany ety anatinay ka mahatonga anay mbola mifanatritava sy mbola mifananatra mifanitsy mifampizara ny tavandralahy mandranitra ny tavandralahy, ny tavandrana-dama mandranitra ny tavandrana-bavy sy izay rehetra mety ho contexte malaza an'izany amin'ny alanany tony support numérika itony. Tononoko ny raha maherinao ho tombo-kasehan'ny zavatra ho zaraina rehetra eto, tononoko ny fahefanao ny autorité-anao tsy ahafahan'ny devolo manana hirika any anatin'ny mysterin'ny teny izay ho zalaina lalina indrindra fa izany autorité-anao zany no hitondra fanokafana, hitondra délivrance, hitondra ny osotrao ho fanasitrananao anay. Anao ny teny Jesosy Kristy, anao ny zavatra rehetra, anao ny asa. Alleluia, voninahitra ao amin'indray tsotoa. Amen. Eny ary ety am-piandohana mikasika an'ity tantara Mpanjaka faharoa toko fahaenina tapany faharoa manomboka amin'ny andininy fahavalo ity dia avy hatrany dia tsoroko amintsika ny règle tian'ny soratra masina ampitaina amintsika. Ny règle izay le règle fitsipika fahamarinana izay dia tsy tahaka ny règle n'izao tontolo izao miainga foana amin'ny diditradrina, miainga foana amin'ny fanerena sy ny zavatra ohatran'izany, fa ny règle apetrak'Andriamanitra sy tahin'Andriamanitra sy foazan'Andriamanitra atao amin'ity soratra masina izay vakitsika rehefa aveo ity somary lavalava ihany any an-tanako anao ihany koa hiara-maky amiko dia tsy inona akory fa tian'Andriamanitra foazina ao anatin'ny toe-pontsika sy ny toe-panahintsika fa manoloana ny ady izay atriantsika
manoloana ny fampahoriana zay mampahory antsika. Mety hoe endrika fanjakana io, mety hoe endrika mpampiasa io, mety hoe endrika communauté io, mety hoe tsy mitovy fre ampivavahana amintsika io. Ohatra hoe ireo manana ny finoana, ohatra hoe mety hoe silamo mety tsy izay, mety hoe boudisme mety tsy izay, mety hoe zareo effet collectif, mety hoe zareo fombandrazana mety tsy izay. Fa entiko mitondra fanazavana antsika zany hoe ireo rehetra tsy iray lasaka amintsika. Io le ambaran'i Jesosy Kristy hoe rehefa tsy momba antsika de mpanohatra antsika izy zay. Rehefa momba antsika izy de ife partie antsika. De ireo zany manoloana an'ireny olona ireny de hitondra fanazavana amintsika. Nio ny soratra masina hoe manoloana an'ireny trangan-javatra be da be ireny de tsy mila antsika akory hametrapetraka paikady, tsy mila antsika akory ampiasa ny tenantsika. Ny soratra masina, tsy mila antsika akory hametraka stratejika be sy lamina matipaika be araka ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Tsy mila antsika hanangana fanjakana, tsy mila antsika hamboatra armura be sy dôme be na zavatra ohatran'izany, indrindra hoe hiantehatra amin'ny zavatra anankiray na zavatra hafa na antokony zavatra hafa na indrindra idolatria na fotompinoana hafa. Tsy mila an'izany. Ny filazantsara fa ny ositr'Andriamanitra irery ihany. Ny ositr'Andriamanitra irery ihany no midina ao amin'ny firenena anankiray amin'ny alalan'ny mpanompony. Raha ny contexte eto dia Elisa mpaminany. Izay ositra izay no manokatra ny masonao ary mampahitanao fa ny momba atsika de be lavitra no ny adversaire-ntsika. Ary sokafan'Andriamanitra amin'izay fahitana izay ao amin'ny tontolon'ny dimensiona tsy hita maso ny fijerinao. Amen. Sambory zany amin'ny finoana. Sokafan'Andriamanitra amin'ny fahitana ny amin'ny tontolo tsy hita maso. Zany hoe zao zavatra rehetrarehetra mampahory sy mangeja sy manepitra sy manindry anao zao dia tsisy fisainana sy fieritreretana amin'ny calcul an'izany akory, sy tsy misy émotion sy sentiment hitambesara an'izany akory, tsy misy fitaintainana any amin'izany, tsy misy fihetsehana any amin'izany any anatinao any, satria manana an'ilay ositra, misy an'ilay mpaminany, misy ny voninahitr'Andriamanitra, misy ny fisiny ao Elohim eo amin'ny fiainanao. Ary zay no hitondrantsika fanazavana ato anatin'ity fizarantsika anio ity. Averiko indray hoe tsy mila stratejika avy amintsika olombelona, tsy mila herim-potsika, tsy mila fisainantsika, tsy mila ny tetika paikady matianina sy ny fandrindrana isan-karazany. Marina ny tenin'ny Baiboly hoe ny fahaiza-mandamy manoentina miaty. Fa eto amin'ity zavatra izay ho ambara ny soratra masina antsika anio ity dia tsy mila herim-po sy zavatra miainga avy amintsika ny stratejika hoentintsika mandresy, fa tsy misy akory ny ady dia efa misokatra ny amin'ny tontolo mpanahy rehetra any. Ary sokafan'Andriamanitra ny masonao raha ohatra ianao manaiky ny amin'ny sitrapony, raha ohatra ianao manaiky ny amin'ny fisiny, ny ampidina ny ositra, ny amin'ny ho fiasany eo amin'ny fiainanao. Fa ny momba antsika dia be lavitra noho ny adversaire-ntsika. Amen. Vakitsika ary ny soratra masina Mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny 9 iaho ilay tapany farany zany. Ny soramandry dia hoe ny nataon'ny Elisa hamonjena ny Israely tamin'izy ny adin'ny Sirianina. Fantatsika tsara ny Sirianina dia ife partie an'ireo firenena mpampahory tamin'izany, ohatrany hoe ny Amalekita, ny Jebosita, ny Etita, ny Amorita, ny sinisisa rehetra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny soratra masina. Ary ny Mpanjakan'ny Asyrie niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no hitobiko. Ary ilay lehilahyn'Andriamanitra kosa naniraka tamin'ny Mpanjakan'ny Isiraely nanao hoe tandremo fandrao mankany ananina ianao, fa any no hidinan'ny Sirianina. Ary ny Mpanjakan'ny Isiraely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahyn'Andriamanitra tamin'ny sy nananarany azy ka nampiambana tany tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sosotra indrindra ny fon'ny Mpanjakan'ny Asyrie noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy nambaranareo ahy va izay eto amintsika momba ny Mpanjakan'ny Israely. 12 aroy ny mpanompony anankiray, tsy mesy ry mpanjakan'ny tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny Mpanjakan'ny Israely
na dia izay teny laizainao ao amin'ny trano fandrinao azy. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerana mba nirahako hisambotra azy, ary nolazainy tamin'ny hoe indro ao adotany izy 400 ary ny dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any adotany izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovo ny lehilahin'Andriamanitra ka ny fo aza indray zany eto dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovo taminy indrindra, tompoko, ahoana no ataontsika? Mantseny Elisa mpaminany. Ary hoy Elisa, aza matahotra fa nomba tsika dia be noho ny momba azy. Amen. Ary Elisa mivavaka hoe, Jehova ho mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Dia nidina nakany aminy ireo. Ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy majambena ireto olona ireto. Ary dia nataony majambena ireo araka ny tenin'i Elisa. Ary io Elisa tamin'ny tsy tia ny lalana ary tsy tia ny tanàna, fa manaraha ianareo dia hitondra anareo any amin'ny lehilahy tadiavinareo ho any amin'ny dia hitondra anareo any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentiny nakany Samaria ireo. Ary efa tonga tany Samaria izy ireo dia hoy Elisa, Jehova ho ampahirato ny masondreto mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy ka indro teo afovoan'ny Samaria izy. Ary noho nahita izany ny Mpanjakan'ny Isiraely dia hoy izy tamin'ny Elisa, rikaiko, asiko va izy, hasiko va izy? Fa izy namaly hoe, Elisa, aza sinao izy, moa sinao izay nobabonao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotroiny ary andehanany any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehanina ary dia nakany amin'ny tompony izy, koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israela intsony ny mpitoha ady ny Siriana. Zay ilay andiny teny novakiko aingana be satria lava dia lava le izy mba ahafahantsika mikane fotoana fohifohy zany. Fa izao ny fandehan'io tantara io raha ho azavaina amintsika sy hofitinina amintsika tsotsotra. Nisy mpanjakan'ny Asyrie, arak'ilay efa sasy teny nataoko fampidirana teo hoe ny Siriana dia ife-partie amin'ny mpampahoriny zanak'Israely. Izay ihany koa dia manome image amin'ny fiainantsika andavanandro arak'ilay tao anatin'ny tombavaka teo hoe betsaka ny mpampahory antsika mety ho communauté tao anatin'ilay sasiteny fampidirana teo, mety ho izao fanjakana iainantsika izao. Europa efa nisy fotoantsika nanazava teto hoe bibitia ny amin'ny resaka loha-fito sy tandroka 10 ao anatin'izany ny anglo-saxone miaraka amin'ny zareo amerikana, aiza ny plasin'ny Russie sy ny sisa rehetrarehetra, ry zareo persa miaraka amin'ny arabo sy ny sisa rehetra. Fa lay hoe Syrie mila kisa foana amin'ny zanak'Israely hampahory ny fiangonan'Andriamanitra satria ny vahoaka hebreo dia peuple élu nofidian'Andriamanitra izay milaza andreo nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy dia manomboka eo manana ny antsoina hoe alliance, mifanaiky, fifanekena ny soro-dalana rehetra, ankatoavana sy ny resaka fanompona culta ny amin'ny fanatitra ny fisoronana ao anatin'izany ny fanompo-pivavahana mety ankasitran'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay alliance izay fanekena sy fifanekena no firindrana izay sy fankatoavana avy ety amintsika sy fahitana fity, Andriamanitra mahita fity amintsika. Dia rehefa tsy brave izay alliance izay dia mandeha ho azy ny teny fikasana sy ny teny pitahiana sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany izay avany amin'Andriamanitra tsy to, vice versa avy aty amintsika misitraka fiadanana, misitraka fitahiana ary ao anatin'ny tontolon'ny fanompona izay mameno sy manenika ao antsika ilay fiainana any mivavaka nampianarin'ny tompo hoe ny any an-danitra tahaka ny ety an-tany. Dia mitohy ary ny fanazavantsika, ireto Siriana ireto dia mikendry foana ny vahoaka hebreo. Inona moa zay kisary zay? Zay kisary zay dia maneho kisary ny bibidia. Ary io
de efa nanomboka tany amin'ny histoirany farao, nanomboka tany amin'ny nitoy tany amin'ny histoirany jebosita, ny etita, ny amalekita sy ny sisa rehetra tao akibony reny izay mitondra ny Jakoba sy Esau atao de fanipaka ireo. Alleloia. Satria misy an'ilay biby ty mialina foana ary tianapotika an'ilay teny fikasana atao mizanaky ny teny fikasana, de izay kisary zay no manambara ny vaninandro contexte chronologie iainantsika izay isitsika anjakan'ny fampahoriana. Raha mahatsapa za de miteny aminao hoe raha ohatra ianao kristianina ka tsy mahatsapa faneriterena eo amin'ny fanomponao, tsy mahatsapa hoe vesatra, tsy mahatsapa an'izay étouffement zay par rapport amin'ny contexte hoe ianao miservir an'Andriamanitra fa tsy par rapport amin'ny comportement anao hoe dans la vie de tous les jours. Attention, fa fandrika be anazy fo anao zay fisokafa-tsainany am'izay zavatra faharoa izay, fa eto dia par rapport amin'ny hoe ianao mpivavaka. Ohatra hoe ianao dia kristianina, ianao mipetraka any amin'ny tany silamo ohatra, sarotra be ary tena sarotra ny fahafahanao misitraka sy midera an'Andriamanitra efa ao anatin'izay vesatra izay ianao. De izay lay kisary ambarany soratra masina eto, zavatra alabasy tena hoe mbola ambany be zany zavatra resantsika izany, fa izany zavatra izany no maka dimension na petit à petit de manambara n'ilay amin'ny Luka 21 hoe rehefa voadidina i Jerosalema, tsika ne le Jerosalema ny amparina sy ny mpapakatra, Apocalypse 21-22, dia isika ilay ho ampakarina Jerosalema. Rehefa voadidina i Jerosalema dia andrandrao no masonareo fa ekafakaiky ny fanavotana anareo. Ary Jerosalema am'izao tsika miresaka izao amin'ny du premier plan ihany koa ao anatin'ny contexte hoe kisary hoe tena hoe dans le sens du premier degré mihitsy koa zany, efa miatery any Jerosalema, efa miary voatery voahodidina. Ary raha mandinika isika dia lay kisary tany amin'ny hoe jebosita sy ny amorita sy ny etita zay nanafika foana ny Jerosalema miamiverina ary le taux sérieussaire zany hoe miatery zay zavatra zay, miatery zay miamihidy zay fatorana izay ny accomplissement ny filazantsara. Toy ihany ny fanazavantsika misy mpanjakan'ny Israela eto, mpanjakan'ny mpanjakan'ny Israela, mpanjakan'ny vahoaka hebreo antokony zay manana ny Elisa mpaminany miaraka amin'ny mpanompony Gehaza. Fa eto de misy mpanjakan'ny Asyrie, image ny biby ty, de manana stratégique anio mpanjakan'ny Siriana io, ary namoaka lamina sy paikady izy andeha amely, andeha isika araky ny stratégique zay hoentitsika hanafika any Israela ary ananona. Tsy voafaritra tsara lay toerana eto fa hoe any ananona, zany hoe ao anatin'ny paikady daholo zany. Fa nisy mpanompon'Andriamanitra ny soritany baiboly vao manomboka mamaky ny andoniny voalohany tsika ny s'infiltrer tao anatin'izay message zay. Zay de efa mirevele famarinana amintsika sady fa ninona zany otrika omaniny devoly iatakeny fiangonana, iatakeny fiangonana corps du Christ ny resahako eto, fa za tsy miresaka bâtiment, miresaka anao, miresaka ana, zay no sady resentsika eto. Raha vao misy zany fisainany devoly mamorona an'izay otrika izay hoe andeha hamely ny kitapom-bolany any na ohatra, alao fafako zay satria ty resa-bola ity manimba filazantsara be mihitsy, andeha iatakeny fahasalamany, andeha iatakeny état d'esprit any, andeha iatakeny émotion any, andeha hoe soloko am'izao zavatra izao. Fa misy an'izay tsioka ny mpanompon'Andriamanitra izay s'infiltrer avy hatrany mampiseho ny message ary mirevele an'izay message zay tao amin'ny fiangonana Israela, tao amin'ny fanjakana Israela tany amin'ny antokon'ny Elisa. Dia io nambara ny soratra masina fa mpanompon'Andriamanitra io nandeha ntsokosoko, raha toy izy atsika mifamakina araka ilay fambakintsika teo, tany amin'ny antokon'ny Israela, tany amin'ny antokon'ny Elisa mpaminany, dia nyteny hoe mitandrema ianareo fa ho avy any ananona ny mpanjakan'ny Asyrie hanafika sy hampahory araky ny efa fampahoriny anareo. Dia niaraka tamin'izay ny mpanjakan'ny hebreo nandefa mpiambina
mantonalina talohan'ny fotoana izay anafian'ny retsy fahavalo ao anatin'ny antsony hoe stratéjika ihany koa zany, tsy indray tsy indroa fa hoe à plusieurs reprises mihitsy mba hafahana zany mi-anticiper an'ilay fanafihan'ny démonie, fanafihan'ny sirianina. De tsy nahafaly mpanjaka zany ary tsy nahafaly ny démonie zany, satria misy an'ilay messager an'Andriamanitra tsy to ny s'infiltré mpanompon'Andriamanitra. Eto a de manipy ihany koa message amintsika hoe marina lay tenin'ny baiboly hoe mipomba antsika dia maro mihoatra lavitra no mipomba azy ireo, fa ny amin'ny plan tsy hita maso izay zavatra izay. Ary zay sahady nefa atsikafo ny filazantsara eto hoe ao amin'ilay lapa isin'ilay mpanohatra, ao amin'ilay Mpanjakan'ny Isiraely, lay mpampahory ao amin'ilay bibidia, misy mpanompon'Andriamanitra manaporitsaka message. Ka isika zany amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra dia rehefa misy ny zavatra mampahory, rehefa misy ny contexte be da be isan-karazany izay mitondra rivotra hoe hitondra déstabilisation atsika, de ny azy zany teniko tsotra fotsiny ihany mibanjina an' Jesosy tsika. Ary ny tokony ho remise en question ao anatintsika de hoe eto amiko ve nosotr'Andriamanitra? Manana ny fanomezam-pahasoavana ve za mpaminany Elisa eto? Misy ministera ve ato amin'ny tokantranoko, ato amin'ny fiangonako? Manana ny talenta izay tokony, ary tena tokony izay mihitsy hoe fisahanana sy zavatra izay support tsara mihitsy avy amin'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana, talenta sy ministera sy ny zavatra ohatrandreny manodry fatratra ny zava-panahy ozy Paoly hoentina amin'ny fisitrahana, amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Misy an'izay ve zay karisma izay ve ato amin'ny tokantranoko, ato amin'ny tenako, ato amin'ny ankohonako, ato amin'ny fiainana mivady, ato amin'ny fiangonana, eto amin'ny firenena malagasy sy ny sisa rehetra. Izay de remise en question ngeza be mihitsy, satria ny fisiany zay no mampihetsika ny élément rehetra any amin'ny tontolony tsy hita maso any, ny anjely ny mpanompon'Andriamanitra izay miseho ho azy sy mifoha ho azy ao anatin'ny fahavalo zay manomana otrika hanafika antsika sy hanapotika antsika sy hanorotoro antsika amin'ny fisainany sy ny fikendreny sy ny fieritreretana. Alleluia. De raina Jesosy. Averiko tsara fa manaova remise en question ianao, manao isika remise en question, mametraka fanontaniana ato anatiko izaho izay mizara aminao zao hoe manana ny osotr'Andriamanitra ve za? Manana ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ve za? Mpaminany Elisa araky ny contexte ato amin'ity mpanjaka faharotoko fahenina ity manomboka eto amin'ny andinin'ny fahavalo, manana ny talenta, manana ny zava-panahy izay avy amin'Andriamanitra tsy miaroaro herim-po sy herin-tsaina, tsy miaroaro doctrine n'olombelona, tsy miaroaro fampianarana kopikole, tsy miaroaro le zavatra nyzarentsika farany teo, rivotra politika tsy miaroaro, fitaka sy rehaka zao tontolo zao tsy miaroaro, filozofia n'olombelona tsy miaroaro, fampianarana maro isan-karazany, fa hoe Jesosy fotsiny manana an'izay ve za? Fa izay ry havana no antoka voalohany indrindra ahafahan'ny information an'ny devoly ho voavaky alohan'ny otrika izay homanin'ny devoly apoaka ny eo amin'ny fiainatsika. De raina Jesosy, ampahereziko ianao amin'izany, manana etaeta ianao, manana soafy, manana mihitsy, tsy maninona ataoko hoe obsession, na de hoe tsy de tsara ary zay teny sy hoe mot obsession zay, manana an'izay ianao, zava-dehibe zany driavana. De rehefa mitoy ny tantara nandefa mpiambina ny Israely teo tsika nonjanona tany amin'ilay toerana hoe Ariananina zay idinan'ny Mpanjakan'ny Isiraely amin'ny fotoana tsy ampoizina, fa malgré zay stratéjika ny démonie zay, zay stratéjika ny antikristy zay, de nisy an'ilay mpanompon'Andriamanitra ny Asyrie veleta ao anatin'ilay otrika nitondra sy nyfrakasehany zany, ny dévoilé, ny kasehany zay otrika atody zay lamokana atody zay teo amin'ny fanjakana Israely dia nandamoka zany ny stratéjian'ny antikristy teto. Ary nisy fahatezerana be tao Mpanjaka ka nahatonga ny ankety hoe iza taminareo mpanompoko ny dévoilé ny information, iza taminareo mpanompoko ny namadika
de mbola ozy ndray koa ny mpanompo teto hoe tsy atomboko, tsy misy tompoko, fa attention fa lay mpaminany ao amin'io tokantrano io, lay fanomaiza-pahasoavana ao amin'io tokantrano io, ilay mpanompo iny zay manana ministera avy amin'Andriamanitra tsoto, ilay mpanompo iny zay voahositr'Andriamanitra, iny mpanompo iny zay manana ny karazana fanomeza-pahasoavana rehetra, zay proclame sy manambara ny antsoina hoe corps de Christ, iny mpino iny. Fa na dia ianao any am-pandriana ary de vakiny iny any amin'ny misy azy any. Attention ry mpanjaka, attention ry antikristy, attention ry démonie, attention ry mpanao politika, attention ry mpitsara vilana rehetra sy mpanao gazety, mpitantara sy ny sisa rehetra, zay imaginy amin'ny maha-agent satana azy ao anatin'le corruption. Satria miteny hoe izy rehetra raha miteny an'izany fa mezantsika mitondra ny fanazavana aminao constatation de fait ao anatin'ny zavatra misy. Attention ry pasteur mpanao usurpation ana fonction sy ry bishop sy ry apôstôly fosika sy ry mpaminany mpandainga sy ry mpanao business ny filazantsara, fa nareo any am-pandriana mihitsy ary na ny zavatra ataonareo any am-pandriana, ny saininareo sy ny eritreretinareo any dia reveleny fanamasina amin'ny lehilahy iny, satria manana ny ositra iny amin'ny mampaminany azy, manana ny ositra iny amin'ny mampinotsotra azy, na de mpinotsotra fotsiny ara fa noho ilay sincérité sy noho ilay toe-po zay mipetraka sy miorina tsara ny filazantsara, dia vita ny fanamasina reo olona no mampiseho an'izany sy mamoa an'izany ao anatinao. Eto tsy misy hoe iry mpanompon'Andriamanitra dia anao tsy mpanompon'Andriamanitra fa sanatrin'izany ve hoe mpanompon'ny demony, samy mpanompon'Andriamanitra daholo tsika rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rainga Jesosy, alleluia. Zay ny fahamarinana faharoa. Attention, tandremo fa Jehova misy revele na ny zavatra ataonao amin'ny miafina ny anaty fandrinanao sy any tokantranonao sy ny any amin'ny coin kely isinao any ara, fa tsy kafo ny fanahy masina amin'ny lehilan'Andriamanitra iny. De ozy indray vao maika atezitra lay biby eto, vao maika atezitra lay antikristy eto, satria izay foana le esprit anohatra ny fahasoavan'Andriamanitra, anohatra ny ampahory, zay foana le fisainan'ny devoly, tsy ho avy amono andrava andringana, tena hoe anapotika, zay foana lay esprit tao an-danitra nanjerana azy. De zay ihany koa le mbola manamafy lay ambaran'i Jesosy Kristy any filazantsara hoe izao nahitan'ny Satana latsaka avy any an-danitra avy amin'ny fahatezerana lehibe. De zay mihitsy le kisary eto amin'ity mpanjaka faharoa toko fahaenina ity. Vao maika atezina indray le mpanjaka, andao atoro ihany misy an'izany Elisa izany, aiza misy an'izany mpaminany zany, aiza misy an'izany lehilan'Andriamanitra any adotany any ndany ianao raha hoany, aiza misy anao tonony. Za zao aty Montmorency aty a France, commune anankiray Ile-de-France, tsy fantatro anao any Comore, tsy fantatro anao any Madagasikara, tsy fantatro anao any Antananarivo, any misy an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Tsy faly aminao Satana, ary mikendry anao, hitady anao izy. Fa eo indrindra miseho amin'izay lay herin'ny filazantsara. Nambarantsika tany am-piandanao hoe tsy misy ezakao, tsy misy paikady, tsy misy zavatra alaminao, marina ao fa ny soratra masina dia marina foana hoe ny fahaiza-mandamy manoentina miady, tsy misy stratéjika anao hoe isanafika izahay dia zao ny zavatra omanina, izao ny paikaditsika, atao double clé ny varavarana, asina sahafa, de rehefa misy mikitikitika ny serura tonga de menjera ny sahafa de maneno. Zay nanao an'izany tamy Madagasikara, sady mampimekeny any le izy. Tsy ratsy akory zany, fa mbola misy stratéjika zay tsy mampiasa herim-po avy aty amintsika, tsy misy an'ilay fanandevozantsika ny tenantsika, tsy misy an'ilay effort avy aty amintsika, satria izany vanité. C'est vanité ozy ny tonokiran'ny Solomona, zava-poana de zava-poana ihany, fa eto indrindra lay sitrapon'Andriamanitra misy revele hoe tsy to, matsy to antsoto, matompo ny tompo an' Jesosy Kristy, mampanjaka ny mpanjaka azy. De rehefa nanao latsakalina ireto antikristy ireto, miaraka amin'ny kalesiny, miaraka amin'ny miaramila be da be, de inona ny zavatra nisy? Vita ny stratégiany, petrapetraka ny stratégiany, voadidina Elisa miaraka tamin'ny Gehazi mpanompony. Tonga tao totana izy dia voadidina ny voahositr'Andriamanitra miaraka tamin'ny mpanompony. Fa izao Elisa tsy taitra, ilay mpanompon'Andriamanitra tsy taitra. Ary zay le message notsindriko teo hoe ao aminao ve ny ositr'Andriamanitra,
raha ohatra zany tsika manoloana ny zavatra misy ka taitaitra be ny antsika amiakatra indray mividitsolika mikorotana izay tsy izy ny firenena mandeha izay tsy izy ny alatra voamaso ny insécurité côté nofo daholo zany côté olona za akory tsy mametsitsiny an'izany misy effervescence mitaitaina de zay ny proof fa déstabiliser ny devolsika fa eto misy any Elisa tsy taitra akory aza matahotra ozy matsy ange azy mpanompony fa ny momba atsika dia betsaka nohony adversaire-tsika zany hoe eto zany Elisa dia efa mahita sady manana n'ilay colure odi-maso ary efa misokatra ny fahitany amin'ny tontolo ambadika rehetra hoe indreo misy anjerin'Andriamanitra vonona misy antoko sy andiany izay Andriamanitra tsy toy mihitsy ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka lay lioan'ny Joda no miprepare an'ilay soavaly sy ilay miaramila taingo-tsoavaly ho andiany ho mpiaro any Elisa sy Geaza fa Geaza eto mbola tsy misokatra ny masony satria tsy mitovy dimension spirituelle amin'ny Elisa mpaminana ary io le nitsindriko sy naveriko ary mbola averiko ihany hoe manana ny ositra ve ianao manana n'ilay hery ve ianao manana n'ilay fanahy masina ve ianao manana ministera ve ianao manana fanomezam-pansoavana ve ianao manana talenta ve ianao manana zava-panahy ve ianao manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao va ianao izany no tena zava-dehibe fa ny ministera sy ny fanomezam-pansoavana dia omen'Andriamanitra maimam-pona antsika ireny araka ny fahateren'Andriamanitra ampiasatsika par rapport amin'ny toepontsika manoloana ny contexte iainantsika sy ny fiainantsika andavanandro fa raha ny fanahan'Andriamanitra izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo fa raha ny fanahany raitsy toy ao Elohim nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatintsika mpanjiny fotsiny zay teny zay de ataovy ny méditation ataovy ny fandalinana ny fianarana ny famakafakana ifotony lalany am'izay toko sy andininy zay dia rehefa marina amitsika izay teny zay de manomboka tsy manana poids sy mesure eo amin'ny fiainatsika ny tontolo ny aranofo rehetra ny fahitantsika hoe indreo misy adversaire be da be io fa miakatra ny gazoaly hoay zany ataondria manao kidnapping hoay zany mpangalatra voamaso hoay zany lynchage public hoay zany sy ny karazany zavatra rehetra fampahoriana indrindra ny amin'ny lafiny ara-panahy zava-dehibe zay manoloana ny fanompoantsika amin'ny toerana zay isitsika zay ny tena ngezabe zay satria izay ny kisary ara-panahy aseho an'ny ity boky ny mpanjaka toko faharoa andinin'ny fahaenina ity dia ny zavatra nafinaritra riavana na de nisy any Elisa na de nisy any Geaza izay tsy nanana ny ositr'Andriamanitra fa amin'ny mahampino vahoaka Hebreo tsotra azy ary fa kosa izy ny namany eto ny olona akaiky azy eto ny olona zay fampizara ny manta sy ny masaka aminy eto dia Elisa mpaminany izay manana ny antsony hoe double portion nisy ny Eli izay anjara fanahy masina avy amin'Andriamanitra fa misy ny Elisa fatatsika ny tantarany Elisa izay nanana ny patience nanana ny finoana faharetana tao anatin'izay de ny fonosiny ilay fitiavana hoe te hahazo ny anjara tamin'ny Elisa izy anjara androa mihitsy double portion zany hoe ity misy anjarany Elisa de anakroa am'ty ny anjarany Elia de anakroa am'ty ny anjarany Elisa double portion resaka fanamasina zany resaka dimension spirituelle zany ary zay mampatanjaka be any Elisa eto satria ilay double portion fafoizan'Andriamanitra tsy toy mihitsy no miasa araka ny contexte izay tondratsika fanazavana eto dia ampaherezako anao ihany koa hoe rehefa miserasera anatin'ny tontolo ny aina manjero tontolontsika na ny zavatra zao tontolo zao dia ataovy tsara ny sivana kororoy tsara ary aoka mba tenin'Andriamanitra sy zavatra izay mamohan'izay sitrapon'Andriamanitra izay ireny olona ireny akosteny ireny olona ireny atonon'akaiky ireny olona ireny atao namana ireny ao anatin'ny contexte hoe
malina foana. Tsindriko tsara ity hoe aza mahatoky olona na de mivady andefy mandrinao ary oza ny baiboly za zao aza tokisanao soratra masina no mahatonga anay teny an'izany aza mahatoky olona de ireny atao sakaiza fa tsy ohatra hoe mahazo badge na super fan ohatra hoe page tsy fantatro ohatra hoe koty lehilahy maitso ambina tsy fantatro ohatra hoe tsy fantatro zao tontolo zao zany paix mercato na ohatran'izany de faly ery mahazo badge fa tsy fantatra hoe de plus en plus ianao exposé amin'ny diable, de plus en plus ianao il fait partie amin'ny mpanjaka syrianina, hampahory ianao atsoatso, ho miaramila ny satana ianao, ho agent ny satana ianao, ho démonie mandendeha ianao. Zay no mahatonga anay teny hoe ny olona ara-panahy kostena, mandry fatratra ny zava-panahy, ny olona mizara zava-panahy, ary na ao amin'ny samy mizara tontolo ny tenin'Andriamanitra izao raha dia sy vano tsara kororoy tsara fa ny olona mamoa zavatra ara-panahy reny akostena ireny miresaka amin'ny ministère pont spirituel na tontolo ny zava-panahy corps de Christ milaza ny amin'ny fiangonana niridany tasha tsy misy fiangonana malaza tsy misy fiketronana zany atao namana izany ary raha azonao atao mihitsy de angatao ny tompo fa par rapport amin'ny toeponao de ianao motsy no ampidina ny tompo satria ny tompo tsy miangatra ka hoe Elisa, Eli ihany nomeny na i Paul ihany na i Timoty ihany na i fa efa misokatra ary efa accessible ho antsika rehetra ny fanomezam-pahasoavana, accessible ho antsika rehetra ny ministère anankidimy, accessible ho antsika rehetra ny talenta sy ny teny fikasana izay ambara amin'ny baiboly, accessible ho antsika rehetra ny fanahy masin'i Jesosy Kristy, accessible ho antsika rehetra ny karazana faminaniana ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ny fandika-teny ny zavatra ohatran'izany manana droit amin'izany ianao, manana droit amin'izany ianao. Tsy ianao lay olona metrahan-tanana foana, tsy ianao lay olona ho délivré foana, tsy ianao lay olona sanatrin'izany ho avy Jesosy Kristy de mbola ianao foana lay sosotena, ianao foana lay tsy ianao izany. Esora ao anatin'ny sainao zany, supprimé ao amin'ny disque dur anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao dia zanak'Andriamanitra ianao dia olona mpandresy ianao dia olona transformé ianao dia olona métamorphosé ianao dia olona nateraka indray ianao ekeo zany manana hetahitany amin'izany fa raha izay no tonga tarigetra sy fisainana sy fieritreretana ao anatinao dia ianao ihany koa no hanana anjara telo efatra dimy iraviko soanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihoatra lavitra Elisa alleluia dia ho devo aleny ny fanahy masina aminao amin'izay ny otrika tiany ny mpampahory sy ny démonie sy ny devoly sy ny agent rehetra na ny miafina ny odi-maso ho devo alen'Andriamanitra tsy toa stratégiany izay anapotehany anao sy ny fiainanao que ce soit spirituellement, charnellement. Ary zay ny zavatra misy eto dia rehefa mivavaka Elisa mpaminany satria tao aminy miositra tao amin'ilay double portion mivavaka izy hoe mifona aminao a Jesosy, mifona aminao a raitsyto ampahirato ny masony Gehaza dia nahidy Gehaza hoe misy anjely kay manodidina za ty kay tena ondry fiandrin'Andriamanitra tokoa i fait partie ohatran'ny niandrasany any Elisa kay izahay reto kay ty firenena Israela ty kay niankohonako kay ty reto vady aman-janako reto zay mikitikitika anay kay de mikitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra kay izahay reto tena ao anatin'ny antsony hoe protection divine, alleluia kay ianao io fa noho ilay masonao tsy misokatra dia tsy mety voray ianao zany message zany ary ajambay ny devoly amin'izany ny masonao idiny ny devoly amin'izany ny masonao ary maniraka mpanompon'Andriamanitra soi-disant hoe mpanompon'Andriamanitra be dabizy mety hoe apôstôly bisôpy na poena na tsy fantatro de ianao foana lay entina mbavaka am-piangonana, ianao foana lay sosotena, ianao foana lay atao délivrance, ianao foana lay susisela akanam-pahafolokarena sy ny sisa rehetra ao am-piangonana miala tsiny manipy azy izany de rehefa nisokatra masony Gehaza de mivavaka indray Elisa mangataka aminao a Jesosy Kristy, mangataka aminao a raitsyto ajambao indray ny masony reto adversaire reto imagine amin'izany nge le tena hoe lay mpaminany lay lehilan'Andriamanitra manana niosotr'Andriamanitra mihitsy no migere amin'izay ny situation eto amin'izay tonga de Andriamanitra mihitsy no migere ny situation eto tany ambolohan'izany dia
lay bibidia lay antikristy mieritreritra hoe andeha igérer an'ity situation ity, andeha ho ataoko an'izao re zanak'Israely reo, andeha ho samboriko zany misy ho azo mpaminany zany, andeha ho ampahirony tany anatin'ny sainy zany efa misy zavatra be da be ketriketrika 500 têtes plus que 500 têtes fa à la fin vavaky Elisa fotsiny hoe Andriamanitra ajamboa ndray ny mason'irety miaramila ireto miaraka amin'ny kalesiny miaraka amin'ny sovaliny maniaraka amin'izany zay tonga de jamba de Elisa ndray no tonga de makarina reo makatsira Elisa ndray no migérer ny situation eto, Andriamanitra zany no migérer ny situation eto de noetiny Elisa teo ampovoan'ny Samaria de mivavaka ndray Elisa ay raha masony reto milaza azy mafy be sy milaza azy ampahory reto. Imagine eo am'izany lay tantara tian'Andriamanitra ho voaray atsika, lay zava-panahy tian'Andriamanitra ho voaray atsika. De rehefa nahiratra amin'ny masondreo de gaga izy ireo fa tonga eo ampovoan'ny lay noeritreretiny fa ho samborina sy ho ampahoriana de nivahoaka Hebreo zany tao Samaria sy ho ampahoriana sy anaparana. Oay! Jery à gauche à droite tonga de Hebreo daholo ny manodidina. De ny nampime de misy nofony teny. Ary ny devoly tsy mangina mihitsy côté Chanel tonga de ny Mpanjakan'ny Isiraely ny teny hoe asiko va anararota situation paikadiny devoly zay miandro occasion hoe reto zany tena tratrako am'izay reto za manana mpaminany be zay de da be ny fiangonana manao an'izany mpitendry aminay enjana be ianona mamira be zay fa asan'ny devoly zany atao aminay misy famakafakana atao aminay misy an'izao. Imagine eo zany zavatra resantsika izany fa izany ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tiako tsika sœur frère voarainao ve ny message voarainao ve ny zavatra ampitain'ny soratra masina amintsika zany, tiako sika ifo tia ny soratra masina isika isokatra ny masotsika odi-maso colure afahantsika mamantatra miotriky ny zava-miafina izay akasain'ny devoly anombanatsika ary indrindra miotrika ihany koa ao anatin'ny ankohonana misy atsika fa ny mpanjaka mihitsy ny filoham-pirenena mihitsy ny mpitondra fiangonana mihitsy dada mihitsy na imama mihitsy lay lehibe ao amin'ilay communauté mihitsy asiko ve petafako am'izay hoe miandro occasion fa Eli Andriamanitra no migérer ny situation eto noetiny miaramila tao ampovoan'ny Samaria de mbola izy ihany koa migérer ny situation eto non asinao sabatra ve ny olona azonao papo tamin'ny lefina sy ny zanatsipikanao ho asinao amin'ny sabatra vareny na asinao tamin'ny sabatra vareny. Mampatsiahy an'ilay tantarany Petera rehefa nitsehan'ny fanaratsy tamin'ny émotion an'i Petera rehefa tonga ny miaramila romanina hisambotra an'i Jesosy Kristy tao amin'ny saha anankiray Getsemane dia nipitapitaka be Petera hoe za mafy be za garde d'accord ny Jesosy Kristy nanatsoka ny tsaba ny tena napaka ny sofiny malikô de niteny Jesosy Kristy gérer ny situation hoe aprimo amin'ny toeran'ny sabatra ao fa zay mampiasa sabatra de hoaringana amin'ny sabatra. Andriamanitra riavana amin'ny gérer ny situation foana rehefa ao aminao ny ositra, rehefa ao aminao ny fanomezam-pahasoavana, rehefa manana ministera ianao, rehefa manana zava-panahy ianao, rehefa manana ny fanahy masin'Andriamanitra ianao, rehefa misokatra ny masotsika de hitatsika hoe Andriamanitra tokoa migérer ny situation rehetra eo amin'ny fiainantsika. Zay ty tantarany Elisa mpaminany Gehazy mpanompony ny fanjakana Siriana ny vahoaka Hebreo ity sy ny mpanjakany. Zay ny ministera sy ny zava-miafina ambadiky ity mbola betsaka ny azo ambara fa tsy manana fotoana roitina lavabe anambarana zavatra ankoatra isika fa izay no hitako hoe important zaraina amintsika mila misokatra ny masotsika dia à la fin nanao fanasana ny mpanjaka zay de mamimage an Jesosy Kristy saintsaine manokatra latabatra ny tompo izy dia fampakarambady antsio natsony daholo ny malahelo natsony ny mandringa natsony ny mativady natsony ny olona rehetra misy problème eo amin'ny fiarahamonina natsony hatramin'ny fahavalo reto vahoaka Siriana zay noajamaina tamin'ny alalan'ny vavaky Elisa reto nomeny ny mpanjaka sakafo de zay de manambara an'le hoe Jesosy Kristy saintsaine manambara ihany koa Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao mbola mizara foana izy grâce famindrapo mizara tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony isan-karazany mizara fanomezam-pahasoavana mizara maimaimpona
mizara n'ilay heriny filazantsara teo amin'ny azo fijanina, mbola tsy foana zany ny contexte iainantsika na ny fahavalony aza de omeny an'izany maimaimpona zany fitiavan'Andriamanitra, tsy misy condition, tsy misy fepetra, tsy misy contrat, tsy misy inona fa de omen'Andriamanitra fotsiny amoro agape, men'Andriamanitra tsotsotra fotsiny zao zany, meny ny fahavalony ny mpanjaka mihitsy eto ny monahy zay ny baikon'ny Elisa mpaminany meo mofo meo rano izy meo divay izy meo ny zavatra rehetra fisitrahana izy de alao izy andeo any amin'ny mpanompony tsy nisy fandatsahana aina, tsy nisy hoe valifaty, tsy nisy hoe rançon, tsy nisy ninina fa de hoy izy Elisa mpaminany Andriamanitra mihitsy mijery situation anatin'izany rehetra alao reo andeo any amin'ny faritra neviniana de nanomboka teo tsy sany kiasika intsony zay nambaran'ny soratra masina ny fanjakana Israely ny Siriana, tsy sany ilahady tamin'intsony, tsy nitady affaire zany ny fomba entin'Andriamanitra manafaka asy anao eto amin'ity tany afa-bahoriana ty ety amin'ity zao tontolo zao ety no ahitantsika fahoriana fa tsy ny analanantsika ety amin'ity zao tontolo zao ety no buten'Andriamanitra fa arovantsika ary à la fin ny contexte sy ny zavatra misy rehetra zay nifoasan'Andriamanitra tamintsika teo dia tsy mila ady amintsika intsony ny devoly raha ohatra tsika mahay an'ilay fanazavana nentin'ny soratra masina rehetra tamintsika teo. Amen. De raina ny tompo. Alleluia. Wow. Tsara Jesosy. Zay nazoko nizaraina fa faly be misaotra ny tompo afaka nandray tena koa mandray ary nizaran'izany taminao voninahitra amin'Andriamanitra ray tsy tompo. Makasitraka betsaka Jesosy any amin'ny fitiavanao makasitraka ny amin'ny teny mbola afaka nozarainao tamin'ny alalany tambatsotra sy ny famanginao ary nafahako mizara ihany koa ianao no mizara saotra ray tsy toa fa izany rehetrarehetra zany dia midika fa fitiavana ianao. Be da be no teo afaka, be da be no teo libre, be da be no te surpasser ny épreuve amin'izao fotoana izao te hiohatra ny ady atrehany fa sainga tsy misokatra ny masonay, mihidy ny masonay ary mbola tsy manana ny relation stable aminao izahay tsy mbola mitoetra tsara aminao izahay ary tsy revele ny masom-pahitanay ka tsy fantatray sy tsy hitanay tokoa fa ny momba anay dia anjely be da be ianao Jesosy Kristy mihoatra lavitra noho ny adverseranay. Mampianaranay foana ny sitraponao ahafahanay manatratra n'izany tanjona izany eo ambany fitiavanao ray tsy toa, eo ambany famindraponao, eo ambany ny sitraponao. Taio ny namako tsiraray, taio ny sœur sy ny frère rehetra, taio ny teny zay nozaraina. Mihaja sy ny dera sy ny voninahitra dia anao irery ihany. Ndrotsy salama ireo afaroa firenena dia ankiniko manokana aminao Jesosy Kristy. Ianao no manasitrana azy ireny, tsy manana fahefana izahay samy olona, tsy manana ato hoentina manova ny fiainan'ny tsiraray ny tena koa fa ianao Jesosy Kristy présence mamanga any amin'ny fiainan'ny tsiraray ihany no mahatonga fiovana sy mahatonga zava-panahy mifoly indray eo amin'ny fiainanay tsiraray araky ny contexte mampahory anay sy mampitsara anay. Mihaja sy ny dera dia anao irery ihany ray tsy toy ao Elohim. Ny fiadanany kosa dia proclameko amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Veloma tompoka dia mirary soa antsika rehetra, tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra be eo amin'ny voninahiny. Veloma daholo tompoka.